ivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra raisy zanaka ary fanay masina izay Andriamanitra atao amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raha amin'ity tolakandro ity izahay angononao eto amin'ity trano anankiray ity izay hitondranao ny tenao anay rehetra, dia makasitraka indrindra Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, satria fitiavana lehibe izay fitiavana sy takatry ny sainay no hitomanao indray anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, ka dia vory toy izao izahay. Manantenanao koa izahay fa ny tenao izay nambara hatramin'izay sy ambara izay mbola mitohy hatramin'izao dia teny mitondra fiaina ho anay. Mampahatsiaro anay ny anjara fanompoana maro izay ny antsoanao anay sy ny fidiranao anay ao anatin'ny fiangonana, satria ny fiangonana fahazavana izao tontolo izao alefanao izahay anambara sy tory ny tenao anao an'izao tontolo izao mpianatra ao Jesosy. Sy vitanay izany andraikitra lehibe izay apetraka ao aminao izany, izay atia izahay be siasia, izahay de be fanahiana manoloana izao fahasarotana iananay eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka dia manome toky aminay mandrakariva ny tenao fa manana hery sy fahefana afaka manovanay sy manamboatra anay, satria ny fahefana ananany tenanao dia mitsara sy manavotra anay. Tsy mandevitra amin'ny fahotananao Jesosy, satria izany indrindra no ny hatonanao tamin'ny hazo fijaliana anadiovanao an'izao tontolo izao izay maty ny fahotana sy izay mirekitra amin'ny fahotana ihany koa. Ko dia taeo ny tenao izay ambara eto sy alahatra eto izay anomezanao ny lohateny fahefany ten'Andriamanitra amin'ny firenena. Besaka amin'izao fotoana izao ny firenena miparitaka sy misy eto amin'izao tontolo izao samy manana ny fiandrianany aby izy ireo mitondra azy, samy manana ny Andriamanitra ivavany avy avokoa, ary samy manana ny maha-izy azy. Dia averinao ireo tompo ao ho firenena vanina ka ataotranao sy anao anao Andriamanitra irery ihany tompony zavatra rehetra na pisy ny tsy misy tamy alalan'ny teninao izay voalaza ny soratra masina. Dia hoy izy ny tenao tamin'izany fotoana izay Misia dia nisy izao tontolo izao sy ny mpona eo aminy ary ny zavatra rehetra izay ary izao. Ko dia meno sy matoky izahay fa anjakanao ireo, satria ianao no namorona sy namboatra tao anatin'ny zavatra tsy misy dia noarianao ho izy izao tontolo izao. Ko dia andray ny tenao izahay Tompo, ko dia ampiondreo mandrakariva eo ambanin'ny azo fizalianao ny firenena rehetra, ny mpitonondra rehetra, ny fanjakana rehetra, indrindra fa hatramin'ny fiangonana izay anjakany tenao voalohany indrindra manantenanao izay rehefa nay masina. Fa hiasa aminay mandritra ny androm-piainanay rehetra, satria miandry ny atongavanao mivena izahay andray anay amin'ny raony lanitra raha mahatoky amin'ny finoana hatramin'ny fahafatesana izahay. Da eo ny tenao izay ambara ho voninahitry ny aranao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Alohany andraisantsika ny lahateny voalohany izay anjaranay amin'ity tolakandro ity dia mahatsarantsika ny misaotra an'Andriamanitra izay fisaorana tsy maintsy ho fiainantsika tahaka ny fiainantsika andavanandro. Ko dia dera sy laza ao an'Andriamanitra ary fiadanana ho antsika olony raha mahatratra ity fotoana ity. Ary raha rariny dia rariny tokoa raha mifampiarahaba isika amin'ny anaran'i Jesosy, satria ity no ambom-piaonana eo antsika, satria besaka amintsika ireto no tsy mifankahita tao anatiny taona iray. Dia eto amin'ity tobi-masina ity indray isa-taona izay vao mihaona indray. Ko dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ity taona 720 ity, engany hitondra hafanampo antsika ary hiheverana ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny anjara fanompoantsika na eo anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ny fiangonana na eo anivon'ny fiarahamonina. Izay tompoko ny ela fa ny fanevantsika dia efa ndradradrany hatramin'izay
dia ilay voasoratra amin'ny amosa toko fahaenina ny tapany voalohany dia hoe mitady an' Jehova, mitady avan' Jehova dia velona ianareo. Ny lahateny zay anjaratsika amin'izao, zay lahateny voalohany ao anatiny tia isan-keritaona ity dia nampitondraina ny lohateny toy izao: ny fahefany ten'Andriamanitra eo amin'ny firenena. Ny fahefany ten'Andriamanitra eo amin'ny firenena. Alohany iresatsika tsirairay ireo teny manan-danja amin'ity anjaratsika ity dia lazainy eto sahady ny mahazava-dehibe ny fanevatsika amin'izao taona izao dia ilay manao hoe amenaran'i Jesosy: mitadiavan'i Jehova dia velona ianareo. Maro no efa nandahatra azy reny dia zao ihany koa no azo ambara teny fanahirana na hoe lakolosy na teny fiantsoana na famporisiana na fampiverenana ny olona na ny zanak'Andriamanitra zay efa malala ny sitrapony zay tafasaraka aminy mba hibebaka faingana ka hiala amin'ny raha tsy fanaony. Satria nahoana? Satria Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny olona rehetra ary manameloka ny mpanota tsy mety mibebaka izy. Nahoana ary no tsy maintsy apasarivana na apanenolona ny lakolosy manoloana ny fiainan'ny zanak'olombelona na ny mino na tsy ny mino zay vo atsiaro ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany izy. Satria mahazo laka loatra ny fiheveran'ny olona ny sitrapony nofony ny amin'ny fahatantarahany izay sy ny fakasitrahana ny fiainany eo amin'Andriamanitra. Averiko ndrana mandeha, satria mahazo laka ny fiheveran'ny olona ny sitrapony nofony noho ny fanatantarahany izay akasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Mahazo laka loatra izany dia hadinon'ny olona ny manatona an'Andriamanitra zay tompon'ny fahefana rehetra. Ny fahefana ny ten'Andriamanitra amin'ny firenena zay anjaratsika dia hita fa mifandraika na misy fifandraisany amin'ny fanevatsika. Satria miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mampiasa maporisika ny olona hiaina araka ny sitrapony na ao anatin'ny fiangonana na eo anivon'ny fiarahamonina na iza naiza ny toerana misy azy iny amin'izany. No zany ary dia aroso eto amintsika ireto lohevitra ireto mba ho velobelarina alohany idiratsika ny amin'izany, mba azoasika miroso nefa dia ho azavaina sy velarina ireto hevitra na hoe teny manandanja ao amin'ny lohahevitra ao anatin'ny lahateny anjaratsika. Ny voalohany no resahana dia ny amin'ny fahefana. Ny faharoa zay ambara ao anatin'izay dia ny ten'Andriamanitra, ary ny fahatelo dia amin'ny hoe ny firenena. Rehefa vita izany dia aravona ny fahefan'ny ten'Andriamanitra zay misy eto amin'ny firenena no ambara ao anatin'ny fampiarana azy. Ny fahefana efa no fototeny anahoana saron-javatra azo edidiana ka anamarinana ny fahavitany na ny fahatantarahany eo amin'ny fizaram-potoana samihafa. Verina imbetsaka eo amin'ny baibolitsika izany teny izany ary fandre sy fampiasa eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fahefana zany dia didy manandraikitra tsy maintsy tanterahany izay nitolorana azy na izay manana zany fahefana izany. Eno izay voalazan'ny Saotra Masina eto: raha misy miteny amin'ny anaran'i Jehova ny mpamany
ka sy efa ny zavatra na sy tanteraka dia sy teny voalazan'ny Jehova izany teny izany. Izany hoe ny zavatra voalazan'ny ten'Andriamanitra rehetra na oviana na ho tonga na ho aingana dia tsy maintsy tanterahin'ny ten'Andriamanitra izany. Zay no mampiavaka ny ten'Andriamanitra zay visaintsika amin'ity fotoana ity. Ilay voalaza teo dia hitatsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 andeny 2:20 zay voavaky teo. Vao maikenana mafy zany angefa ny Paoly apôstôly fa ny fahafana misy rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Voalaza ny Romana ny 7:10 andeny 1 ka mahatratra amin'ny 2 izany. Ka tian'Andriamanitra ampiasaina hikarakarana sy hanasarana ny vahoaka izany fahefana izany, vahoaka izany zay tarihiny sy andidiany eo amin'ny fahefana zay nametran'Andriamanitra azy. Ry havana, mpanapaka rehetra dia sy taotry ny manao tsara fa ny manao rasy. Izany hoe tsy ho avy eo tsika ny fitsarana raha tsy nanao rasy ianao na sy nanao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny fahefana zay nomena anao, dia ho avy ny famalian'i Jehova an'izany, satria tsy araka ny sitrapony nampiasany ny fahefana zay voatolotra aminy na noraisiny na amin'ny lafiny ara-politika izany na teo anivon'ny sosialy sy ny fiarahamonina izany na eo anivon'ny fiangonana, dia ananan'Andriamanitra fahefana ny manombotra anao amin'izany raha tsy araka ny sitrapony nampiasanao ny fahefana. Ny fahefana zany dia hery ihany koa ahafahana mampanao na manao ny zavatra ray na maromaro ho nitanteraka, ka izany no izaka zany olona anobaka zany fahefana izany, na koa anararaotany mba azoany izany na amin'ny fomba manao ahoana na amin'ny fomba manao ahoana, dia ikaraka zany fahefana izany izy io hoe mpiala-tanana. Ny loza ry havana dia ty ny loza lasa toeram-boninahitra ny fananany olona ny fahafana zay hiazakazahany fa sy toy ny toeram-panompoana, ka dia mifandrombaka ny olo rehetra hanana izany fahefana izany, na eo anivon'ny firenena na ny fanjakana na isa sokaziny rehetra eo anivon'izao tontolo izao, dia miazakazaka amin'ny hananana fahefana izany ny olona, ka dia lasa toeram-boninahitra araka voalaza teo ilay toerana fa sy toeram-piasana na mpanompoana ny hafa, ka hitondrany ny mpanapaka vahaolana hanasoavana ny firenena na mpandrosoana ny fiangonana raha anatin'ny fiangonana no isehoany izany. Niseho zany tamin'ny atrehan'i Jesosy any Pilato fahiny tamin'izay fotoany izay. Hoy Pilato tamin'i Jesosy, tsy miteny amiko va ianao raha avy nanadinazy izy, sy fantatrao va fa manana fahefana handefanao aho sady mana fahefana hanombo anao amin'ny asozaliana ihany koa. Ahoana ny navalin'i Jesosy lay Jesosy avy any Nazareta azy? Ianao dia tsy manana fahefana amiko, akory raha sy nomena anao avy an-danitra izany. Zao na 5:10 andiny 10 ko mahatratra amin'ny 1:10 no ahitasika zany. Noho zany ny fahefana ambony indrindra dia ny fananana haavo manatanteraka na manery na manova na manafoana ny zavatra rehetra ety tany ka hatrany an-danitra. Voalaza ny soratra masina ry havana fa Jesosy rery ihany no manana zany fahefana izany, efa nomena ahy fahefana rehetra any an-danitra sy ety tany, koa mandehana ianareo tovy mpianatro ny firenena rehetra. Matio 7:20 no manambara izany, ary mazava sy arakitsika somatsara izany teny lehibe mezignezy nataon'i Jesosy izany. Izany hoe noforonina
eo ambany fahefany Jesosy ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Iny sotra masina fa tao aminy nariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany na ambony tany, de ny hita maso sy ny tsy hita maso, na ny fiandrianana na ny fanjakana na ny fanapahana na ny fahefana, izy no nariana ny zavatra rehetra sady ho azy ihany koa izany. Kolosiana ny toko voalohany 2:20 no manambara izany. Midika izany fa ny fahefana eo am-palatanan'ny olona tsirairay dia nomena sy natolotra mba isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny fampiasana azy. Fahefana nomena sy natolotra mba isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny fampiasana azy. Andeha hamaky ten'Andriamanitra anankiray isika zay ahitantsika zay voalaza teo izay. Dia ny tantara voalohany toko 7:20 andininy voalohany ka matatra amin'ny andininy 2:20. Tantara voalohany toko 7:20 andininy 2:20 azafady ka mahatratra amin'ny andininy 2:20, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia nisaotran'i Jehova teo anatehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaoranay ianao Jehova o, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova o ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehova o, ary anao ny fisandrantana olohany ambony izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mahatanjaka izao rehetra ary izao. Zany no voalazan'Andriamanitra ao amin'ny boky ny tantara voalazana. Midika izany manambara fa lay lohateny anjaratsika eto ity dia sy hosoviana amintsika ny fahefan'ny ten'Andriamanitra, fa mifehy izao rehetra izao izy. Ary voalazany sotra masina moa fa hoe iza moa ny hanao inona amin'izay namorona azy, ametraka fanontaniana amin'izay namorona azy. Tsia namorona azy no amboniny zavatra rehetra manoloana izay noforony. Araka ny voalaza teo dia na misy fahefana rehetra eo am-pelatanan'ny olona dia nampindramina, ka misy fetrany fa tsy mahatra mandrakizay zany, ary dia samy hadinina amin'izay nampiasany azy ny tsirairay. Adinina amin'izay nampiasany azy ny tsirairay raha tonga ny fiverenan'i Jehova na ile Jesosy tompony hery sy fahefana. Ahoana nampiasako ilay fahefana natolotra na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny fiarahamonina, raha ara-politika na azo an'izy zany araka ny sitrapon'Andriamanitra fa nandeha amin'ny sitrapon'ny tenako ka nandratrako ny tena ka anavaka sindry azo lena ny fiarahamonina, ny mponina zay anjakako ka hitondrako ny fahefana eto. Zay lazaina tamin'ny toroteny sy fampianarany teo hoe tsy refesy mandidy manam-pahefana amin'izay rehetra ataony izy. Tsy eken'Andriamanitra iny efa izany raha tsy mitodika aingana amin'ny sitrapony isika, zay ny ametrahandreo fahefana eo am-pelatanantsika izy. Mampiasa izany ihany koa Satana sy ny olony rehetra, satria raha misy fahefan'Andriamanitra amin'ny teny dia misy koa fahefan'ny Satana zay mihaino azy ny mpanompony. Io fahefana io no antsoina hoe fahefana efaresy, satria ny teny ray mbava fotsiny dia efa mahalavo ny devoly. Ny teny sotra masina rery ihany na ny anaran'i Jesosy rery ihany dia efa mahalavo ny devoly izy. Koa ny fahefana rehetra misy dia avy any ambony avokoa, nomena mba hampiasana araka izay akasitran'Andriamanitra. Izy no manome, dia izy ihany koa no manaisitra izany eo amin'ny olona
tsy manaraka ny sitrapony. Raha ny tantarany Soramasina zay nampiasan'ny Paoly ny fahefana boka amin'ny mpisorona, nomeny ireo lohan'ny mpisorona fahefana Paoly mba hanenjika ny kristiana avy navadiky Jesosy zany ho lasa fanovotana ny olona eo ambany fahefana Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazoana famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amarininy no ny finoana any Jesosy vaombo tamin'ny azo fizaliana. Asan'ny apôstôly toko fa 4 andininy fa 12 ka mahatratra mandiny fa 17 no ahitratsika an'izay teny novakina izay. Hita ary fatatsika fa lasa mpitory-teny tany amin'ny jetilisa ity Paoly apôstôly ity, ary nahavita be tamin'izany satria ny fahefan'ny ten'Andriamanitra nampiasainy araka zay hisiny sy nakasitrahany Jehova sy Andriamanitra ampiasany azy. Zao misarovy eo amin'ny fanompoanao sy nanjara fanompoanao anatin'ny fiangonana sy ny fanarahanao an' Jesosy, misy fifaliana, misy fahoriana, misy fangasiahana, misy hafanampo, fa ny fahefana misy dia an' Jesosy rery ihany. Zany fahefana izany dia azony tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Havana malala sika rehetra zay mandeha zao lahateny izao, an'Andriamanitra irery ihany ny fahefana ary mitoetra ao amin'ny teniny, ary Andriamanitra dia miseho sy miasa amin'ny alalan'ny teny. Ny ten'Andriamanitra no velarintsika faharoa manoloana izao. Ny ten'Andriamanitra na hoe Andriamanitra miteny dia miseho amin'ny alalan'ny zavaboary rehetra, ny voniny, ny hazo, ny vorona dia mampiseho ny feon'Andriamanitra izany. Mitehatratra sy miompy ny vorona sy ny ala any an-tsara rehetra, Andriamanitra ny fotony izany. Ny teny amin'ny mahateny azy dia vava misokatra, andresana feo mivoaka ho amin'ny fampitanany afatra. Mety amendrika maro no isehoany izany. Misy akoraka ao koa ny mivantana ka soratana mba hitahirizana azy tsy ho very na ho adino ny avatra ao anatiny. Dia natolony azy na natolony azy ny boky ny Isaia mpaminany, ary namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra ao. Leoka ny toko fa 4 andininy fa 17. Izany dia tenin'Andriamanitra na hafatra na feon'Andriamanitra nosoratan'olona dia lasa voatahiry ao anatin'ny Baibolitsika. Tenin'Andriamanitra na tenin'olona voatahiry sy voasoratra tamin'ny alalan'ny fitarian'ny fanain'Andriamanitra dia voatahiry ao anatin'ny Baibolitsika. Eo ny tenin'Andriamanitra araka ny fotom-pampianarantsika dia tenin'Andriamanitra ny Baiboly no sady bokin'Andriamanitra koa, satria ny teny rehetra ao dia voasoratra araka ny sitrapon'Andriamanitra ho fitarihana ho amin'ny famonjena ny olona, anamarinina na fa ilain'ny olona tokoa ny famonjena raha avy nanota izao tontolo izao na avy nandova ota tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva isika. Nahoana no vonjena ny olona? Satria tsy mahavonjy tena izy, na mana fahefana izy na tsia, na entina na mpitondra, dia samy tsy mahavonjy tena satria sy tompony aina any fahefana izy. Koa raha resana ny ten'Andriamanitra dia hatra mitaloha indrindra ka ho mandrakizay ny fahefany. Genesis dia manambara izany fa namoronana izao tontolo izao dia amin'ny ten'Andriamanitra ndray mbava ihany misia, dia nisy izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy zavaboary rehetra eo aminy, ary
tonga lafatra indrindra izany. Ny fahevan'ny ten'Andriamanitra tamin'izay dia ilay ten'Andriamanitra mety levona fa maharitra mandrakizay amin'ny kery sy fahafenoana rehetra. Mateo 7:20 ny 5:30 ny Marika 7:30 andeny 1:30 ny Lioka 1:20 andeny 1:3 izay teny Andriamanitra ery feno hery zay hery miazona ny zavatra rehetra sy olevona araka ny voalazany saotra masina hoe fa velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela izy ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tolony sy ny tsoka ka mahay manana mamatatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo zany ten'Andriamanitra izany. Ary sy misy zavatra ary na inona izay sy miseho eo anatrehany zany ten'Andriamanitra izay fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo mason'ilay izay hiafarany ataontsika rehetra. Hebreo 4:4 andeny 2:12 no ka hatramin'ny 7:12 no mamaritra izay ten'Andriamanitra novakisika teo. No zany ny ten'Andriamanitra dia Andriamanitra ary Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny teniny ka tsy maintsy tanteraka izay voalaza ao amin'ny Baiboly izay laza hoe bokin'Andriamanitra eo ampelantanasika izy. Ny Baiboly dia hanitokana bokin'Andriamanitra eo ampelantanasika. Izany hoe boky velona miaina tsy matahotra ny toetrandro zany boky zany azo tokisana satria miasa sy miafina ho aminy ny fanambaranten'Andriamanitra sy ny hery sy fahefany izay namoronana izao ary rehetra izany. Ten'Andriamanitra azo tokisana azo ifarana koa iza no solaitry ny ten'Andriamanitra ny amin'izany matahotra izay sy voahodiny ten'Andriamanitra ka hiverina isotran'Andriamanitra ary akalaza azy matahotra izany satria tsy misy teny mahefahefana intsony eto amin'izao tontolo izao ka hatany an-danitra avatra ilay teny velona dia ny ten'Andriamanitra izany. Tsy mety tomotra izy dia ny ten'Andriamanitra volona mandrakariva amin'ny fahefana ananany miasa andro na arina avy hatrany izy satria tsy voafatotra ny ten'Andriamanitra. Timoty 2:2 andeny 7 dia manambara fa tsy voafatotra ten'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra zany dia miaraka amin'ny teniny sy ny sitrapony ka ny fandikana ny ten'Andriamanitra no mahampanota ary ny fahotana no mahafaty. Izay manohita ny ten'Andriamanitra dia mpanota ary ny fahotana no mahafaty. Ilay mahafaty eto dia ho amin'ny fahaverezana. Manapirofo izany le voalaza dia ny famboran'Andriamanitra izao tontolo izao araka ny voalaza teny ambony ny amin'ilay teny hoe misia dia nisy izao tontolo izao ary tonga lavatra araka voalaza. Ny Genesis ny 1:1 dia manambara izany eo amin'ny fiainatsika. Noho izany ry havana dia velona sy mahery ny ten'Andriamanitra afaka mamelona sy mamono afaka mitsara sy manafaka mamorona manavotra ary manamasina koa izy. Noho izany dia fitory sy fianatra ny ten'Andriamanitra ary izany indrindra nahatonga an'i Jesosy hoe mandehana ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Sy tian'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy izy very ilay namboariny tanana sy namboariny teniny sitrany avokoa ny andovahantsika ny fiainana mandrakizay. Izany seho ny ten'Andriamanitra misy hery izany dia ambara ao amin'ny toriteny raha mitory ny teny sy mpampianatra azy
dia miasa sy miseho mandrakariva ao anatin'ny lalàna sy ny filazantsara, lalàna anariariana sy ampiborahana izay nafenoko sy nafeninao amin'ny sy fankataovanao ny ten'Andriamanitra sy fanaovanao ny sitrapony, ary ny filazantsara kosa dia ampihariharian'Andriamanitra ny fitiavany tia ny ovonjena izao tontolo izao. Eny fa ny mpanota ihany koa dia tia ny ovonjena. Ambara ny aza volazan'Jona fa izay manatonahy dia sy holaviko misy. Noho zany avany dia ino no andrasana amintsika? Ny tokiasika ny ten'Andriamanitra mandra-pialany fofonaitsika, ary ny anakinasika sy ny ananasika ny soramasina dia ny baiboly andehanatsika amin'izay atorony fa sy misy fitaka ny ao anatin'izany tenin'ny soramasina zany. Ry havana malala, nofinofy nefa izany, raha sy tonga nofo eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy izay hovakitsika fa voalazany Jona apôstôly, ilay mpianana anankiray, Jona voalohany toko Jona toko filazantsarany Jona toko voalohany andeny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra hovakitsika vetivety. Jona filazantsara masina nosoratan'ny Jona ny toko voalohany andeny fahatelo ka mahatratra amandeny fahaefatra, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha sy izy dia tsy misy nahariana izao ary izao na dia iray aza. Izy no misy ampiainana, ary nisy iainana no fahazavan'ny olona. Amen. Manambara izany fa ilay fahatantarany fahefan'ny ten'Andriamanitra dia tanteraka amin'ny nahatongavan'i Jesosy izay voaongo tao amin'ny hazofaliana rofo, ary tafiditra eo aminy hitasika miazahanja amin'izany ny fanambaran-ten'Andriamanitra izay anehoana ny fahefan'ny teniny tsy mahisy tanteraka amin'izay nampilazany azy. Koa izany no mampiditra atsika ao anatin'ny firenena raha ny lohahevitra ho velom-balarina teo. Ny firenena no rasana hita manerana manontolo ny baiboly hatrany amin'ny Genesisy ka hatraty amin'ny Apokalipsy, zany hoe teny firenena izany. Reny ny fototeny izay anehoana ny sarin'olona, sarin'ny tokantrano amin'ny mpivady lahy sy vavy, ary ny fivoariny hatra amin'ny taranaka faramandimby ka zarain'ny tany sy ny fiteny hatra amin'ny fomba fanao eo amin'ny tsirairay. Io no mamaritra ny hoe firenena, mitovy fomba fanao, manana fiandrianany ary manana ny tany izay onenany izy ireo. Marina fa na ny teny fototra andikana ny firenena io dia samy mamaritra avokoa ny hoe olona na mponina na vahoaka etỳ tany. Ianareo no fantatro tany amin'ny firenena rehetra ambony tany araka ny voalazany Amosa. Laza tamin'i Jehova Amosa ny mpaminany, ianareo no fantatro tamin'ny firenena rehetra ety ambony tany. Izany hoe na dia maro ny firenena manana ny fiandrianany sy fahaleovantenany, dia nambarany Jehova tamin'izay fa fatany voalohany dia ny zanak'Israely. Izany hoe misy vahoaka na mponina na olona ety tany izay samy noharian'Andriamanitra ho azy avokoa. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamy fa 4:20 ka mahatratra mandiny faharoa. Ity teny ity dia azo lazana ihany koa milaza ny amin'ny tenin'ny firenena. Tany misy olona mifalopo toy ny fanompoan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ary tany misy fanjakana manana ny fiandrianany
no firenena am'izany. Fa izy no nanorona azy tambonin'ny tany sy ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. No zany tsy misy vahoaka natany amamonina ho afabela amin'ny fahefany ten'Andriamanitra, fa anjakany avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Dia besaka ny tany lasa firenena, besaka ny tany zay lasa firenena amin'izao fotoana, izany hoe manana ny fahaleovan-tenany ireo sy ny mpitondra azy ary ny fanjakany izay misy ihany koa manana ny fomba ampanaony sy ny Andriamanitra izay ivavahany. Maniraka olombafidiny Jesosy itory amin'ireo firenena ireo ahatonga azy firenena havanana, andraikitrao mandray ny ten'Andriamanitra sy miainao amin'ny ten'Andriamanitra. Dia ny ahatonga ny firenena rehetra hanompo azy ka ho sambatra mandrakizay ny fikenen'Andriamanitra araka ny fampianarana Mosa. Dia ny maha iray an'Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary miahy sy mikarakara ny mponina eto amin'izao tontolo izao. Salamo 5:7, 5:5, ka mahatratra 5:40. Sy voafetra ny fahefan'ny ten'Andriamanitra, fa mahatratra ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao, na ny zanak'Israely na ny jetilisa ihany koa. No zany manana fahefana amin'ny tany sy ny mponina eo amin'ny ten'Andriamanitra ary tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy. Mialohan'ny farany riavana fa izao mety misy va kristianana fiangonana tsy manaiky ny fahefan'ny ten'Andriamanitra? Io no fanontaniana mipetraka. Averiko indray mandeha, mety misy ve zanaky ny fifoasana aleo avatasika tahaka izany tsy manaiky ny fahefan'ny ten'Andriamanitra na firenena? Voany de izao misy ary besaka, misy ary besaka ny ao anatin'ny fiangonana amin'izao. Dia samy miazakazaka amin'izay tiany atao. Feno zanaky ny fifoazana, ny olona mino zanaky ny kristianina manana ny fahefan'ny ten'Andriamanitra mitarika azy, na amin'ny fiangonana, na amin'ny hôpitaly, na amin'ny bureau commune, na amin'ny gendarme. Fa aiza no izy mbola mandeha hatramin'izao ny afera maro samihafa? Mangina va ny feon'Andriamanitra ao aminy, satria nambara fa ny ten'Andriamanitra dia feony. Mangina va ny feon'Andriamanitra? Nahoana mbola misy ny trafika rehetra zay efa nisy tamin'ny androna Mosa, ny famarotana ny zaza? Misy zany. Nahoana no besaka ny fampitorian'ny mpisampiony samy mpivavaka any amin'ny fanjakana, any amin'ny fitsarana? Nahoana no fisaraha-panambadiana mitombo makany any amin'ny fitsarana? Vita sodrano amy lalan'ny fahefan'ny ten'Andriamanitra, nefa de miavosa ny arasin'ny zanak'Andriamanitra. Zavatra mahagaga riavana, satria amin'izay mpitondra fiangonana ny ambanivohitra moramora kokoa ny mandamina ny raharahan'ny jentilisa toy izay ny mandamina ny raharahan'ny kristiana samby kristiana. Tena mampitolagaga izany, ary mitady mampanipy gravy hatrany izany. Mitombo de mitombo izany, sy mety alahatra, samy manasa amin'ny teo tompony ten'Andriamanitra mahalalala izany atsipiriany, sarotra avohitra ny olona. De hoy zaho eto miteny amintsika, tenin'izay indray ary fahefan'ny tenin'izay indray no itokisan'ny zanak'Andriamanitra na zanaky ny fivoazana. Tenin'izay indray, teny devoly va, samy andrany Jesosy lasaka va, samy andrany Angely Gabriely iverina. Riavana ambara amintsika miarihary tsika riary fa ny tenin'Andriamanitra dia miasa ao amin'ny teny izay tondrany mpanompony. Ny mpanompony dia manambara ny tenin'Andriamanitra misy fahefana. Hery ao anatsin'izany ary sy olo tenan'Andriamanitra hita maso amin'ny alalan'ny teniny ireo. Raha miteny ianao araka ny voalazan'ny Petera dia hoe aoka ianao ilaza toy ny milaza ten'Andriamanitra, fifaliana, fitiavana, firariasoa, fiaviarana ny hafa. Zany ny bazin'ny ten'Andriamanitra sy ny fahefana izany. Sy misy fahefan'Andriamanitra mampoisika
sy manapoitra isika manambitamby lava izy kanefa raha ho avy izy araka ny volazany lioka mbola ahita finoan'olona va raha miverina tompo sa tsy misy olombovo zaina va sy misy kristiana ataka ny farany hafinoana va amin'ny fiainana mandrakizay mampatahotra izany raha ny fampianarana maro zay nambara teto amintsika hatra amin'izay mampatahotra izany ho mafy ny famalian'ny fiverenan'i Jehova eto amin'izao tontolo ary ny famaliany tsy misangy izy satria ny teny izay nambara dia manasazy sady manangana atsika koa ho amin'izay rehetra izany o amarana atsika azy zao no famaranana tsy azo iadian-kevitra to marindrano tsy miova matra mandrakizay ten'Andriamanitra ary io ny fahefany voalohany izany to marina marindrano sy miova sy maintsy tanteraka amin'izay nampilazany azy na nio na piso ten'Andriamanitra ary zany no fahefany lehibe inona no rasatsika sy fikisana inona ny rasanao ny salasalany amin'ny azo sikirana azo azolona fa mamonjy asika ny ten'Andriamanitra satria mamonjy ny ten'Andriamanitra zay tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy fahefana mitsara sy manafaka zany fahefana izany mahafaoka polina rehetra izao na ao anatin'ny fiangonana satria manana fahefany koa ny fiangonana zay rafitra ao anatiny ary dia napetraky ny ten'Andriamanitra ny fahefany olona ao anatin'ny fiangonana manana izany koa izy raha sy mitondra zany fahefana zany araka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia ho toy izay voalazantsika teny ambany teny no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao zay teny zany dia andravany sy ananganany an'izao tontolo izao toky sy ny mamitaka izy fa maharitra mandrakizay tsy misy hery ivelan'ny ten'Andriamanitra ary tsy misy fahefana mihoatra ny ten'Andriamanitra indray mbava ihany dia mahalavo ny rasy ary manafaka ianao eo anivon'izao tontolo izao sy ny nofinao ary ny zavatra rehetra momba ny herin'ny Satana eto amin'izao tontolo izao teny indray mbava ihany dia mitarika anao sy manafaka anao raha misikitra amin'izany fahefany teny izany tsy misy fetrana ny asan'ny ten'Andriamanitra fa volona mandrakariva mampitohy ny lanitra sy ny tany ny ten'Andriamanitra no mampitohy ny lanitra sy ny tany tsy matahotra distance ny ten'Andriamanitra eto Madagasikara isika mitondra ambavaka olo any Amerika eto Madagasikara isika mitondra ambavaka olo any Marotro tsy voafetra ny fahefan'ny ten'Andriamanitra amin'izay ampiasantsika ry havana Jesosy ny ten'Andriamanitra ary dia tanteraka ao aminy ary voaraisika ao aminy ny fahefany zay sy mety levona tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy etetany mifototra amin'ny famonjena vitany zay fampianarana ho visika eto amin'izao tontolo izao ary ny anaran'i Jesosy zay tompony fahefana ao anatin'ny teny io ihany no andoalehan'ny lela rehetra lohalika rehetra zavady na ny any an-danitra ny etetany na ny ambanin'ny tany sy ekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy tompo no vonaitry ny ray ka izay mitady azy amin'ny finoana dia ho velona mandrakizay vavakasika rehetra toko misaotra anao Jesosy raha nikenao ndray nizaranao aminay sy nampahafantaranao anay fa ny ten'Andriamanitra dia toky sy mamita ary ambony ny fahefana misy rehetra misy ny tany rehetra na nihitana sy hita ko dia mampianaranay iazonanay zany teny zany mampianaranay raha manano teninao izay dia tsy atahotra amakivaky izao fiainana izao fantatray fa mikorotana izao tontolo izao na ny tontolo iaina koa aza dia simba tahaka izany koa ny fisainanay avereno izay atoky anao avereno izay ahitady anao andeha amin'ny sitraponao mba ho anitrakasitranao ny vavakay sy izay hitoloananay eto amin'ny titovy ity andraisanay fampianarana maro samihafa amerenanao nay ny sitraponao izay napetraka ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao indrindra fa reto zanak'Andriamanitra reto manana fahazavana anambara ny firenena rehetra amin'izay tilitsaresy zay manompo Andriamanikafa verina ao anatin'ny fiandriananao dia ilay fanjakanao maharitra mandrakizay
naorinao tamy alalan'ny teniny dia manarany jesosy manakiry avy anjareta no ametrana rehetra izao fivavaka izao.